Vavaka isika. Andriamanitra raha eo. Zava-dehibe tokoa ny fotoana sabata izay ionanay aminao araka ny baikinao sy ny didinao manao hoe manamasina ny andro sabatako. Ary aoka tsy misy iseho fanaratreko tsy mitondra fanatitra ny olona foka samy mitondra araka izay zakany avy, araka ny fanambinana sy ny fitahiana izay nomen'Andriamanitra azy. Ho dia atolotra ianao ary ny dera sy ny haja sy ny voninahitra mandrakizay, satria mbola afaka nitondra izany izay na dia tsy mendrika azy. Raisy mba hoanitra kasitranao amin'ny seza fiandriananao, ho tahianao avokoa ny tokantrano tsirairay avy ny sambatan'olona izay nitondra izany, satria mbola voakanao marina, voaka mahatoky eo anatrehanao, ka dia tsisy na singam-boly ray aza ho very amin'izany, tsisy na dia voambary ray aza ho latsaka tany amin'izay voaka amin'ny fahamarinana izany. Ho tahianao ny voakanao tsy mba nanaka tolotra ihany koa, satria tsy mba nandray, ary amindra fo koa aminao amin'izay voakanao mbola tsy mahatoky sady tsy mbola marina ny amin'izany, ka dia idiran'izao ozona maro isan-karazan'izao, ka dia tsy afatrosa mihitsy ary dia tsy tafavoaka amin'ny fiainana, ka dia mba hiasa ny fananao masina Tompo, mba ahafahany voakanao mijoro mahatoky anatrehanao, ka dia mba handray izany fitahiana sy fahasoavana izany avy aminao koa. Dia mitenena ary Jehovah Tompo fa mihaino izay mivaky tenin'ny soratra masina izay nivakiana teo indray, ko dia amin'ny anaran'i Jesosy no angatany izay mivavaka izany. Amen. Dia manasantsika ary mba hamonjy toerana. Miarabantsika vaokan'Andriamanitra eto Lasora. Ny tenanay mamangy antsika eto indray. Miangy avy eto Lasora indray izany ny afatra manerana n'izao tontolo izao, ny tenin'Andriamanitra. Ko dia mahafaly ahy ny miarabantsika rehetra tarity sabata ity, itsika ato anatiny, itsika ho ivelan'ny rehetrarehetra ho ihany koa, satria dia efa tsy ombitsony ity fiangonana ity. Tonga hatrany amin'ny totohatra any ny voakan'Andriamanitra, mihaino ny tenin'Andriamanitra, hatraty ambadiky ny trano ity dia feno daholo. So ihany fa efa nahazo tany eo ngezangeza ao amin'ny bypass eo isika, dia mino aho fa tsy ho ela dia hitsangana indray ny fiangonana ngezabe ny Lasora. Amen. Mahafinaritra ny firaisampotsika sy ny firaisan-kinantsika rehetra amin'ny fanomponan'Andriamanitra, satria dia tsy mila fanampiana ny ivelany, tsy mila fanampiana avy any amin'ny orinasa na vazaha na karana vao mahavita zavatra, fa dia mitoky ary manantena sy miandrandra ny fanampiana avy any an-danitra foana itsika, dia omen'Andriamanitra izay ilayntsika amin'ny asa fanompoana rehetra izay atao. Mitombo ihany itsika eto Lasora. Ny antony dia satria fiangonana mifoto koa itsika, fa tsy matory araka ny voalaza tao hoe mifoaza amin'ny torimaso izay matory, ary izay mifoaza antsika izay dia tsy ombitsony ny fiangonana. Mahafinaritra izany satria fiangonana mandroso ny dikan'izany, fa tsy fiangonana miemotra. Ko dia mampahery antsika fiangonana eto Lasora mba handroso hatrany, mba ho lohany hatrany amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Matetika tsika dia manana programa maro. Androany ny fataperan'ny sabata fahafito ny fisokafan'ny lanitra, izany hoe tanjona dia ny hoe ivoany varavaran'ny lanitra, idiran'ny voakan'Andriamanitra rehetra. Dia marina tokoa izany. Ary izay no nahatonga ny Kristy nanao fanoharana ny amin'ny hoe fampakaram-bady ny zanak'ondry, dia nanao fanasana. Ary rehefa nanao fanasana, Kristy nanao fanoharana tamin'izany, dia napetra ny mazava tsara tonga tao amin'ny fampakaram-bady ny mpanjaka dia niditra, ary rehefa niditra izy dia nizaha ny olona nasaina rehetrarehetra. Ary rehefa tonga tao izy nijery ny olona nasaina rehetrarehetra, dia nisy lehilahy anankiray ozy izy tao, sy nitondra ny akanjo fitondra amin'ny fampakara-bady. Izany hoe ny akanjo ny olona rehetrarehetra nitovy
ny azy rery no tsy nitovy tamin'ny olona rehetrarehetra. Mety misy antony maro be tabe na tonga an'izany. Mety hoe tsy nahita vola mihitsy izy ny vidianana akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady, na mety koa hoe manahirana amin'ny vadiny ny hitondra an'io akanjo fa mety hampiady azy mivady, na mety nanahirana ny patron koa hoe voaroka amin'ny asako raha hitan'ny patronko manao ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady io, na mety ny fianakaviana mihitsy koa no manao hoe tsy miditra fasan-drazana raha vao manao ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady io, na mety ho voaroka amin'ny asa mihitsy koa. Dia noho ny hoe za fa mivavaka amin'Andriamanitra, efa fatany ny atopoko, za olona fatany matoa asaina amin'ny fanasana, inona moa dia misy antony loatra raha tsy tonga tsy tondra an'izany akanjo fanasana amin'ny fampakaram-bady zany. Kanefa ny rehefa tonga tao dia sina ozy izy lera namana hoe ny Baiboly fa tsy nitondra ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady. Androany zao ny sabata fahafito, tokony ho izy zany tokony efa akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady daholo ny antsika rehetrarehetra ireto, satria efa hiditra n'inona hiditra ny lanitra anao dia zany tompo ahoana ny akanjonao. Ny olona fotsy daholo ny ambony ny lehilahy dia manga ny ambany, bleu roi daholo ny vehivavy ny ambony dia fotsy ny ambany. Ianao ty ohatra ny fotsifotsy ambony fa mbola misy fangarony, ohatra ny bleu roi ambony fa mbola misy fangarony, ohatra ny fotsy ambany fa mbola misy fangarony. Resakaizako ahoana ianao ny tonga eto nefa tsy mitondra ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady. Dia mbola indraindray tsika ohatra ny tsy dia taitra aminazy io satria efa tsy dia enjanona intsony ilay lalàna, efa tsy hoe tsy mahazo miditra ery intsony ireo vavady nao am-piangonana zay tsy manao fitafy amin'ny fampakaram-bady. Efa napetraka ilay lalàna reny dia efa navela amin'izay mba fa samba mieritreritra amin'izay zany tsika. Za koa fa manao antso an-trano koa hoe ny fiangonana jerevo zay mahandro amin'ny fiangonana zay sahirana tsy mba manana ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady, mba tiavo ny namanao tahaka ny tenanao dia mba hampio izy ireny, mba hantono izy ireny raha ny akaikinao fa ahoana ianao rahalany ohatra ny tena, ahoana ianao rahalany ohatra ny mbola tsy tena normane zany teninao zany, foana raha vavy ohatra ny tsy tena normane zany teninao zany, sanao avy any ambony orina. Dia mba hampiana ny namantsika ny mpiara-mivavaka amintsika. Tokony ho izy zao raha ny programantsika eto Lasora amin'ny sabata herin'ny androany, tokony tsy misy fitafiana tsy mitovy zany intsony na ny lehilahy na ny vehivavy, fa tokony mitovy daholo amin'izay satria efa misokatra ny lanitra. Sabata fahafito ny sokafan'ny lanitra dia ahoana ianao mbola tsy mitovy ny akanjon'olona ny akanjonao. Dia mba hampiana ny namana raha sanatria ka tena tsy fahampiana tsy fananana mihitsy ny azy. Dia moa ny ataoko rehefa mba mivoaka ny trano rehefa sabata dia mba mijery fitaratra daholo, tena fotsy ve ty ambony ity ny sa misy carreau sa misy tsipika bleu roi sa inona, tena bleu roi ve ny ty amboniny ity, ty ambany ity ve tena pataloha bleu roi koa ny asa ohatra ny bleu marine, bleu noir sy bleu rouge. Dia ahoana koa ty ambaniko ty tena fotsy ve sa beige sa inona. Dia mba hitantsika ny olona aloha dia efa tsy misy bleu ciel intsony ny étoile fa efa bleu roi mpanjaka daholo eny zany, efa tsy dia mila anarina tsy atoro intsony, fa tsy manino zany fa tsy ho antsika eto Lasora ihany no resahana amin'izany, fa ho antsika fiangonan'Andriamanitra rehetra eran'ny Madagasikara zay meny tontoro teny ity, sy hatra ty ampitan-dranomasina zay meny tontoro teny ity, satria kely ny sisan'ny fotoana, kely ny sisan'ny fotoana raha ilay teny fikasana ny meny Jehovahandriamanitra antsika tamin'ny sabata heriny iny, zay natadidy tsara ny toroteny mbola vao nandeha maleriva ho an'izay ny eny sy ny fahamarinanareo ozy izy Jehova na ny fahintsianareo na ny fahamasinanareo no nanomeziko n'izany teny fikasana zany hoe miomana fa hiditra amin'ny tany kanana zay nampanantenana anareo ianareo, tsy noho ny fahamarinanareo na ny fahamasinanareo fa ianareo vahoaka mafy hatoko, fa noho ny atsara ara-tsi-panahin'ireo firenena
zay manababo sy mampahory anareo reo niara-tsi-panahandreo no anaovako an'izany tsy ny fahamarinantsika dia izany mbola izahantsika tsy kelikely hatrany mesaka hoe kare mba tsy hoitsika ny tratran'ilay tenin'ilay mpanjaka rehefa nanatrika ny fanasana izy satria tafiditra ao amin'ny fanasana tsika ny voany varavaran'ny lanitra zany androany ny farany tonga eo tsika dia jereva ahoana ianao raha nabavy no tsy mitondra ny akanjo fitondra ny fampakaram-bady ahoana ianao raha lany no tsy mitondra ny akanjo fitondra ny fampakaram-bady dia hosina tsika amin'izay fotoana zay ay moa zany zay ny antony nampatonga ny pastera niteny amin'ny mpitiavana sy nananatra foana tamin'ireny fotoana reny fa hay tena ilaina ty akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady ity fa io any nanavan'Andriamanitra tsika fa ny fiangonana rehetra any tsy misy an'izany fa dia samby manao zay akanjo mety aminy tsisy itovizana zany fa dia itsika efa navahana amin'izany tokony ezaka tsara amin'izany tsika dia tsika hiditra amin'ny hafatra nivaky tenitsika tamin'ny perikopa amin'ny testamenta taloha dia niresaka ny tantaran'ny Joba. Joba 7:30. Joba 7:30. Bakitsika ny andininy 1 sy 2 ary 7. Ny teny navalin'i Jehovah ny Joba ary teo anatin'ny tafio-drivotra Jehovah dia namaly an'i Joba ka nanao hoe iza moa izato manao izay hahamaizina ny fisainana amin'ny teny tsy misy fahalalana misikina ary tahaka ny lehilahy fa hanadina anao aho ka valio. Iza moa izato manao izay hahamaizina ny fisainana amin'ny teny tsy misy fahalalana misikina ary tahaka ny lehilahy fa hanadina anao aho ka valio. Dia manomboka santionan'ny fanontaniana eo andininy 9 ka hatramin'ny 7:20 hoe moa efa niditra tany amin'ny loha ranomasina va ianao ary efa nandehandeha tany amin'ny fanambanan'ny lalina moa efa nahariary taminao va ny vavan'ny fahafatesana ary efa hitanao va ny vavahadin'ny aloko ny fahafatesana moa efa voadinika ohatrany amin'ny fahalalahan'ny tany ambarao ary raha fantatrao izany rehetra izany. Misikina ary ry fiangonana lasora ry fiangonana apokalipsy fa hanadina anao aho. Ka tsy renao mihitsy ny fanambarana fa izao ny lokon'ny fitafiana hoentina amin'ny fampakaram-bady. Ka tsy renao ny fanambarana fa efa nomanina ianao hiditra amin'ilay tany Kanana etỳ tany aloha voaiza voany an-danitra. Ahoana ianao no mahasahy miteniteny amin'ny teny tsisy fahalalana misikina rozy izy fa hanadina anao aho raha tena lehilahy ianao. Miditra examen zany andalo examen zany ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra. Dia mariako tsika apokalipsy fa ty perikopa ty tsy nomenan'ny katolika, tsy nomenan'ny protestant, tsy nomenan'ny fiangonana zandry ny hafa fa isika ato anatiny no nomena azy. Ka misikina ary tsika voaka an'Andriamanitra rehetra eran'ny Madagasikara rehetra ty ampitan-dranomasina zay miendry zao tontolo teny zao misikina anareo fa hanadina anareo aho i Jehovah. Matoky venao mifanatra sy mifafoloka reny dia valio izy. Mahavony selula venao dia valio izy. Manoka tena venao fivadikanina dia valio izy. Ahoana ny fifandraisanareo mivady eo tokantrano ao. Manaraka ny fitafiana loko-tsomanga ve ny fiarahamonina anareo na mifamaly anareo na miady na tsy mifankahazo hanadina anao izy. Ianareo tanora amin'ny fanompoana an'Andriamanitra mitoetra anareo tanora raha ho anontanian'Andriamanitra ianao izao ve ny takiko taminao rehefa nanao sinianao tamin'ny batisa, zao zavatra fiainanao zao ve ny nandrasako taminao.
misy kina ro sisy fahanatina anao. Ianareo diakona rehetra, zany ve nitoetra takian'Andriamanitra aminareo? Kina ary fahanatina anareo na ao tokantrano, na any amin'ny toeram-piasana, any amin'ny mpiara-monina, ianareo olona rehetra, izao ve nitoetra takiana aminao? Amin'ny vadinao, lo olona ianao nefa tsy omenao hanina ny vadinao, lo olona ianao nefa vononao ny vadinao, lo olona ianao nefa ny tsy miany ankonanao. Itsika rehetra, missionnaire, évangéliste, pasteur, ao ve nandrasana amintsika? Misy kina ary fahanatina anao aho Jehova, fa ahoana ianao no miteny tsy misy fahalalana amin'ny mahamaizina ny fisainanao? Zany ve nandrasana aminao? Dia miomana zany tsika rehetra. Na za ary tafiditra ao anatin'izany, fa za tsy manao hoe ianareo, za tsy manao hoe miomana ianareo, fahanatina anao Jehova, fa ho zao isika, za zany tafiditra ao anatiny koa, tsika rehetra. Vitatsika ve ny iraka nampanaovin'Andriamanitra tsika? Vahoaka marina tsy mahatoky eo anatreny ve isika? Vahoaka tena zanaky ny mazava tokoa ve tsika ka mandeha arak'izay mazava zay, sa miafina ny mazava ato anatintsika? Misy kina ary. Fa io ny fanontaniana maromaro nahazo ny Joba, tsy haiko na voavaliny Joba ny fanontaniana io na tsy voavaliny. Za mino fa tsy voavaliny io. Fandao ro jerevantsika ny fiainan'ity Joba ty. Fa maninona izy no nataon'Andriamanitra n'izany fa tsy ny olona hafa no sainy misikina fa anatina azy? Maninona tsy ny olona hafa, na Elifaza, na Bildada, na Eliu, na Tofaza no nasainy Jehova misikina fa anatina anareo ah? Fa maninona i Joba no nolazainy an'izany zavatra zany? Dao reverenantsika kely tantaran'ny Joba, satria mety ho nahazo ny Joba ty koa no mahatonga an'Andriamanitra anadana antsika rehefa orina kely eo. Joba toko voalohany. Samy efa mahalala ny tantaran'ny Joba tsika, fa aleo aloha vakiana tsara lizy mba hakana leso. Joba toko voalohany. Ny amin'ny toetry ny Joba sy ny fizahanttoetra azy voalohany. Nisy lehilahy tany amin'ny tany Oza, Joba no anarany, ary marina sy mahitsy izany lehilahy izany, sady natahotra n'Andriamanitra ka nifady ny ratsy. Zany olona zany no asain'ny Jehova hoe misikina ary fahanatina anao. Ianao zany raha tsy ao anatin'ny marina sy mahitsy, ianao zany raha tsy olona matahotra n'Andriamanitra, raha olona tsy mifady ny ratsy, dia aza miayasy mitebiteby fa tsisy Jehova anatina anao zany. Olona fa any amin'ny tsisy ihany ianao, inona andaniany Jehova anatina anao? Inona no ampisikina ny Jehova anao? Ianao olona fa tsy izy ery. Fa ny olona ohatry zany no tadiaviny ato. Fa ity Joba ty ozy izy dia izao, niteraka 7 lahy sy vavy 3 izy, 10 zany ny zanany. Dia arabaina manokana zany ny mpivady efa manana zanaka 10, sy izay mbola nentsika nisa 10, 7 lahy sy vavy 3. Fananana dia ondry manosy 7,000 sy rameva 3,000 sy omby 1,000 sy boriky vavy 500 ara-panompo maro. Ny ondry manosiny 7,000, 7,000 zany. Ny rameva 3,000, 3,000 zany. Omby 1,000, 1,000 nisan'ny ny ombiny. Boriky vavy 500, 500. Mpanompo maro be, ka dia nanan-karena be mihoatra ny zanaky ny atsinanana rehetra izany lehilahy izany. Zany hoe ny manan-karena zany tsy zavatra raran'Andriamanitra. Fa ity lehilahy ity sady mahitsy no marina no manan-karena. Misy olona tsy marina tsy mahitsy koa fa manan-karena. Tokony ho izy zany tsika voaka an'Andriamanitra, zay tokony handeha amin'ny hitsiny sy ny marina, matahotra an'Andriamanitra, mifady ny ratsy, dia mazava ho azy fa ho tain'Andriamanitra zany lehilahy sy vehivavy zany. Amen. Ary fitahiana be no hiditra aminy, ary anan-karena be ny olona rehetra izy. Zany hoe tsy ratsy zany
ny manan-karena ao amin'ny tompo, zavatra lehibe izany. Fa raha manan-karena be takan'inona koa ka tsy manan-janaka, mandeha ila koa le arena. Misy olona indray manan-janaka be da be fa tena ao anatin'ny fahantrana, mandeha ila koa zay. Hoy le mpampianatra amin'ny université zay tamin'ny nampianatra anay tamin'izany andro zany. Tsy ny amaroan'ny mponina ozy izy no miteraka ny fahantrana. Tsy ny amaroan'ny vahoaka be da be zany no mahatonga ny fahantrana, fa ny fahantrana no miteraka fahamaroan'ny mponina. Asa raha azonareo zany, ny fahantrana no miteraka ny fahamaroan'ny mponina, satria tsy manan-katao le olona dia manao zaza fotsiny no ataony zareo. Fahantrana ozy izy miteraka fahamarona fa tsy ny fahamaroan'ny olona miteraka n'inona fahantrana. Porofon'izany zao ny sinoa zao fa misy amin'ny 4 miliara fa lasa tany manan-karena be izy, donc tsy ny amaroan'ny mponina zany mampahantra. Ny arabo zao fa misy 4 miliara koa ny arabo, fa ny tany arabo nga mahantra, mpanan-karena be koa ny tany arabo. Tsika ny mbola mampahantra tsika, mbola vitsy tsika, mbola vo 23 millions. Fa raha fa mihamaro tsika dia lasa manan-karena koa ny firenena malagasy. Noho izany mandehana ko mahereza mba ampitombony inona zany, ampitombony mponina. Faleriny lolona mianao zany. Merci paster fa nahazo tsodrano zay. Ka ilaina zany ny vahoaka an'Andriamanitra manana ny ampy, eny na dia ny anan-karena aza mba tsy hanala baraka an'Andriamanitra. Amen. Dia ahoana zany le teny hoe sarotra mpanan-karena ny miditra amin'inona fanjakan'ny lanitra. Mpanan-karena tsy manana nisy zany, mpanan-karena tsy manana Andriamanitra dia ho sarotra aminy nidirany amin'inona amin'ny fanjakan'ny lanitra. Marina zany, samy marina daholo zany. Fa tsy moramora kokoa ny idiran'ny fanjaitra amin'ny vodiny rameva no idiran'ny mpanan-karena amin'ny fanjakan'ny lanitra. Azonareo tsara zany. Averiko izy moramora koa ny idiran'ny fanjaitra amin'ny vodiny rameva no idiran'ny mpanan-karena amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ndahoro toizantsika le resaka, avelantsika any fa mba vazivazy kely. Fa ilaina ny manana ny ampy mba ahafahanao manompo an'Andriamanitra malalaka. 14, ary fanaony zanany lahy ny mandeha sy manao fanasana isaky ny andro ny avy isatranony, dia naniraka naka ny anabavy ny telo mirahavavy izy hiara-mihinana sy misotro ao aminy. Ary isaky ny tapitra ny tsingerina, ary isaky ny tapitra ny tsingerina ireo andro fanasana ireo, dia naniraka Joba ka nanamasina ireny, ary ny fomaraina koa izy ka nanatitra fanatrodorana araka nisan'izy rehetra. Fa hoy Joba, fandraho efa nanota ny zanako ka nandan'Andriamanitra tao am-pony. Izany nataon'ny Joba mandrakariva. Zany hoe izy folo mianada reto zany, isaky ny tonga ny anniverserany dia mifanasy izy folo mianada, dia miara mifety daholo anniverseran'ny lahy matoa androany, dia miara koa daholo izy folo mianada. Anniverseran'ny vavy matoa dia miara koa daholo, dia miara mifaly eo zany. Manana ny ampy, inona moa ny olana amin'izany. Fa i Joba indray dia hoe isaky ny avy mifety reo zanandreo dia manao fanatitra izy, reo dia nanota le zanany zany. Zany foana zany nataon'ny Joba, arena kotsiana ny zanaka. 15, ary tamin'izany andro zany no ny avy reo zanak'Andriamanitra iseho teo anatrehan'i Jehova, dia mba tonga teo koa Satana tafaharo taminy. Dia hoy Jehova tamin'ny Satana, avy taiza ianao? Dia namalen'i Jehova Satana ka nanao hoe, avy ny zaza teny amin'ny tany aho ka nivezivezy teny. Hoy Jehova tamin'ny Satana, efa nandinika ny Joba mpanompoka va ianao? Fa tsy misy takazy eny ambony tany fa olona marina sy mahitsy sady matahotra an'Andriamanitra ka mifady ny ratsy. Ary Satana dia namalen'i Jehova ka nanao hoe, moa ve tsy fanantenan-javatra va no atahoran'ny Joba an'Andriamanitra e? Tsy ianao va nanao fefy manodidina azy, sy manodidina ny tranony, ary manodidina izay ananany rehetra? Notahinao ny asan'ny tanany ka manenika ny tany ny omby amanosiny. Fa injiro ange ny tananao ka tendreo izay ananany rehetra raha tsy andanao eo masonao aza izy. Zay zany ny resaka ny fanaovana.
rehefa mivory ny zanak'Andriamanitra dia mamanina kosa izy Satana eo koa tsika izao vao nanomboka amin'ny fotoam-pivavahana ny keo mivory tsika hivory androany tontolo ny andro Satana koa fa izy amin'iny eo izy dia nitarika fotoana teto raha vao nanomboka amin'ny fotoana tsy navela nipetraka teto ilay Satana fa nataony ahoana ndroasiny zay ilay vavaka fanomboana amin'ny fotoana zay fataontsika fiangonana eran'i Madagasikara ilay mpitarika fotoana anao vavaka voalohany rehefa avy misaotra an'Andriamanitra sy ny dera azy dia roahana aloha zany Satana tsy rehefa vory zanak'Andriamanitra dia aiza koa izy eo izy ny fomba ataon'izy ireny indraindray matetika ny ankizy no ampiasainy zalahy efa tena ao anatin'ilay point tena tsara iny ny toroteny dia asiana ankizy mandehandeha n'ilay fiangonana dia variana amin'iny ilay olona sady mikitikitika an'ilay zaza misangisangy dia tsy hain'ilay olona ilay tena hafatra dia rehefa tena amin'ilay mesazy tena ngeza be mihitsy tsy tapaka ny jiro ny olona tsy malala hoe izy enao andamosiny ireny satria eo koa ny zanak'Andriamanitra satria tsy voaroaka izy fa rehefa mivory ny zanak'Andriamanitra tadidio eo koa Satana ary dia mandinidinika antsika eo daholo izy ny azana ampiasaina anakorotana ato ty raha vavy anankiray ty azo atao manakorotana asaina amin'ny lelalela ato io ty bebe ray ty koa asaina manakorotana ity rahalahy anankiray koa ty asaina manakorotana ity ranada diakona ty koa asaina manakorotana ity olona ty asavo manakorotana ny diakonao fa zavela hanaiky izay fandamina ny diakonao io dia amin'izay manakorotana na dia miteny ny diakonao ataovy maka izy dia ataovy midrikidritra eto ny tiako fa zaza kitikitiana amin'izay tiako dia zany rehetrarehetra zany tsisy mahatsikaritra fa ilay Satana eo miaraka mivoaka an'Andriamanitra fa ilay voaka an'Andriamanitra matetika dia tsika aiza izay Satana eto ngamo misy eto fa Satana inge tsy ho hitanao mivantana zany fa miasa amin'ny fomba rehetrarehetra izy zany rehefa vory ny zanak'Andriamanitra eo koa izy zany tsy maintsy eo izy fa sainginy izao izy mivory eo hitan'Andriamanitra sa tsy hitany hitany tsika hitan'Andriamanitra koa sa tsy hitany hitany samy eo anatrehan'Andriamanitra daholo Andriamanitra ny hovorianao za zao eto hitako daholo nareo na nareo ny tokotany any ary hitako na nareo ato ambadika ato ary hitako satria mihaino dia samy mihaino daholo sasany mitana takolaka sasany mipetraka dia miondrika sasany mijerijery plafond sasany mijery ravikazo sasany mijery tanimbary ery sady mihaino toroteny hitako daholo hitan'Andriamanitra koa zany tsika amin'izay atao rehetrarehetra ato am-piangonana hitan'Andriamanitra koa zany tsika raha andeha anao fanatitra eo koa sahala amin'i Jesosy nijery ny olona nanao iny fanatitra dia hitan'Andriamanitra koa izay arotsaka tsika rehetrarehetra eo koa tsisy miafina na marina iny na tsy marina hitany daholo iny zany fatany daholo fa zao tsy ny fiangonana tsy ny voaka an'Andriamanitra tsy ny zanak'Andriamanitra no nanontanian'Andriamanitra fa Satana no nanontaniany efa hitanao ve ozy izy avy taiza ianao ozy izy dia namaly izy hoe avy ny zaza teny amin'ny tany teny dia hoe efa nandinika ny Joba mpanomboka va ianao fa tsy misy takazy eto ambony tany dia ozy izy Satana eny marina ane zany ozy izy fa ino moa mahatonga ny Joba hanompo anao ozy izy fanantenan-javatra zay no atao orana ianao izy mandeha mivavaka anao dia manantena ho afaka fanadinana izy mivavaka aminao dia anantena fa ho afaka nitrosany izy mivavaka aminao dia manantena fa ho sitrana amin'ny aretiny izy mivavaka aminao dia manantena mandrotsaka fanatitra fa folo-kare io manantena izy fa hisokatra ny lanitra avy any aminao izany no anompony anao kina moa ny problème amin'izany zay nge nanompony anao marina zany sa tsy marina marina zany tsy anao ve ozy izy nanao fefy manodidina azy tsy manodidina ny tranony ary manodidina zay ananany rehetra rehefa ny tranony olona vao fefy manodidina daholo ary sahirana mihitsy mpangalatra miditra ao itsika eto zao misy manda tsy hita maso mbola mifefy eto fa rehefa avy eo isy manda hita maso indray io zay manao trano dia manao fefy manodidina ny tamboho rehetrarehetra dia nareo manao trano koa zany dia asio fefy manodidina fa zany ara-baiboly zany zay fiteny avy amin'Andriamanitra no tahinao ny asan'ny tanany ka manenika ny tany ny omby amanosiny fa injiro ange tananao ka tendreo zay ananany raha tsy andanao eo masonao io
andahanao io raha voakitiany io fananan'io ary zay ny sistema ataon'ny satana ampahatraina arak'izay tratra le olona voakan'Andriamanitra dia nefa rano tsy afaka mivavaka intsony tsy manana akanjo entina ny ampiangonana intsony tsy misy hany kohanina mandeha mivavaka dia reraka nao ampiangonana matory ho azy fotsiny rehefa hoana anao no matory fadianina nefa izy tsy misy sakafo hohanina lasa mifadianao tao ma tika